fa le isa le hoe chiffre velomberona foana dia le hoe 9 alina ray hetsy iny tamin'ny 1947 fotsiny iny dia namoaka an'le chiffre voalohany a ny avy ao amin'ny tafika frantsay ihany le général Galbay zay tafika zay commande ambony tafika frantsay teto Madagasikara ho an'ny général Galbay dia tsotra ny tanjona hoe rehefa lazaina fa be dia be ny malagasy maty noho le fitohan'olona dia izy ny atao hoe fahakoviny ao amin'ny malagasy amin'ny fanomezana n'olona hoe haitsika efa be dia be zany maty ka inona intsony no lanomezana an'io. Zay ny tanjona voalohany zany hoe resaka guerre psychologique ny tena namoahana le isa hoe 9 alina na ray hetsy no maty tamin'ny olona io. Dia nefa le isa rehefa avy eo lasa miparitaka ary no miverina fa hoe zay le isa tena mikasika ny ireo malagasy maty tamin'ilay olona satria ny fikambana atao amin'ny atao communiste frantsay no izay namohatra ny fitondram-patsakana frantsay tamin'ny fotoanany no anisan'ny voy voalohany an'izay hoe be dia be ny maty tany Madagasikara raha hetsy ny maty ny journal l'Humanité tamin'ny fotoanany no anisan'ny tena namoaka an'le sy ny voy an'le fahairy-maty ohatr'izay dia iny no niraisin'ireo atao hoe tia tanindrazana teto Madagasikara ny ady tamin'ny frantsay hoe jereo fa tena namono olona be dia be teto amintsika mihitsy izy satria efa nahatratra zao ka ny maty tamin'io na hoe tsy manana boko ary ny malagasy tamin'izany hoe inazana hoe tena zay marina ny maty fa ny fikarohana taty arena no mahitana ny ainga amin'ilay natao hoe recensement officiel ny fanisana ny olona nataon'ny fitondram-panjakana frantsay taty amin'ny nanomboka taty amin'ny taona 1997 nanomboka nahitana hoe tamin'ny faritra ohatr'izao zao ny olona efa tsika atao intsony tamin'ny faritra ohatr'izao zao indray ny olona tsika atao dia reny rehefa avy eo no natambatra dia natonga ny isa hoe miovaova ho anelanelan'ny ray alina hatramin'ny 10 alina eo no lazaina hoe olona maty na tsy hita nandritran'le olona tamin'ny fotoana fitamefapolo fa tsy nahatratra hoe ray hetsy ilay ray hetsy zany tena hoe ny frantsay ihany namoaka azy nanaovany guerre psychologique fa navadiky ny malagasy tamin'ny zavatra hafa izy tenenana hoe tena namono ny malagasy maro frantsay tamin'ny 1947.